mahazo toerana azy. Andriamato filohan'ny repoblika ianareo mpiara-miasa akaiky amin'ny Andriamato filoha, Andriamato Premier ministre lehibe ny gouvernementa, Andriamato filohan'ny antenimieran'olona, Andriamato filohan'ny antenimieram-pirenena, Andriamato filohan'ny fitsarana avo, Andriamato filohan'ny komitiny fampihavanana malagasy, Andriamato filohan'ny filakevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ianareo olo manakajy isan-tokony, tolorana ny voninahitra tandrifiavy, tomboky lahy sy tomboky vavy. Atolotra tompony arahaba amin'izao takarivo izao momban'ny fankasitrahana ny fanotronanareo izao lanonana irahantsika eto amin'ny lapany iavony izao. Hiditra amin'ny fotoaty ny aviatrany arsika koa manasanao Andriamato sekretera jeneraly ny fiadina repoblika hanio ny tokony ho ambara masoa reno tokony. Manatitra ny arabo amintsika rehetra. Omena toy izao manaraka izao raha ny vaky ny didim-panjakana laharana 8 tsipika 7 sy dimanjato anendrena ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa. Ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-pandrenana araka ny didim-panjakana laharana 8 tsipika 7 sy dimanjato tamin'ny 4 Jona 2012 anendrena ny Prime Ministre sady lehibe gouvernementa no nitolokevitry ny Prime Ministre sady lehibe gouvernementa dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana amin'ny gouvernementa mba ho ministre fiarovam-pirenena na ministre de la défense nationale général de corps d'armée Rasolofinirina Béni Xavier, ministre ny raharaham-bahiny na ministre des affaires étrangères Andriamato Dovo Eloi Alphonse Maxime, mpitahiry ny kasem-panjakana ministre ny fitsarana na garde des sceaux ministre de la justice Ramatoa Armisa Noro Lolo, ministère fitantanam-bola sy ny teti-bola na ministre des finances et du budget Ramatoa Andriamololona Vonintsalama sy Enosoa, ministère ny ati-tany sy ny fitsantsaram-pahefana na ministre de l'intérieur et de la décentralisation Andriamatoa Razafy Mahefa Tinarvelo, ministre ny filaminam-bahoaka na ministre de la sécurité publique Andriamatoa Eric Michel Oulissouma Idrissa, ministre ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana na ministre de l'économie et du plan Andriamatoa Napetoky Marcel Arsonay, ministre ny fanajarenan'ny tany sy ny rarahan-tany na ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers Ramatoa Razaramahasoa Christine, ministre ny fambolena sy ny fiompiana na ministre de l'agriculture et de l'élevage Andriamatoa Raniarmanana Arson Edmond, ministre ny arena ankibon'ny tany sy ny solika na ministre des mines et du pétrole Andriamatoa Rabarinjaka Henri, ministre ny arena anaty rano sy ny jony na ministre des ressources halieutiques et de la pêche Andriamatoa Andriamananoro Augustin, ministre ny indostrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina
na ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Andriamatoa Randrianarsoa Guy Rivo. Ministre ny varotra sy ny fanjifana na ministre du Commerce et de la Consommation, Ramatoa Sila Yvette. Ministre ny asa vaventy sy ny foto-drafitrasa na ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Andriamatoa Andriatina Jacques Ric. Ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro na ministre des Transports et de la Météorologie, Andriamatoa Ralava Beboarmisa. Ministre ny angovo sy ny ankoranafo na ministre de l'énergie et des hydrocarbures, Andriamatoa Rasolo Elson Lantoniaina. Ministre ny fahasalamam-bahoaka na ministre de la santé publique, Andriamatoa Ranto Malala Arnirina Yoel Honora. Ministre ny fanabeazam-pirenena na ministre de l'éducation nationale, Andriamatoa Horace Gassien. Ministre ny asa-panjakana, ny fanavoazana ny fitantanana-panjakana, ny asa, ny fampananan'asa ary ny lalàna sosialy na ministre de la fonction publique, de la réforme de l'administration du travail, de l'emploi et des lois sociales, Andriamatoa Ramoulmasy Oldera. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramatoa Rasoa Zalanera Marie Monique. Ministre ny fampianarana ara-teknika ary ny fampifanana arak'asa na ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Ramatoa Rahataso Lydia Aimé. Ministre ny fizahantany na ministre du tourisme, Andriamatoa Razafy-Tsandraofa Jean Brunel. Ministre ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana na ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Andriamatoa Ravatomanga Roland. Ministre ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala na ministre de l'environnement, de l'écologie et des forêts, Andriamatoa Randriatea Fiarson Guillaume Venance. Ministre ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana, ny asa tanana ary ny fiarovana ny harem-pirenena na ministre de la culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, Ramatoa Joasy Eleonore. Ministre ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana, ny haitao arakajy mirindra na ministre des postes, des télécommunications et du développement numérique, Andriamatoa Maharante Jean de Dieu. Ministre ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana na ministre de la communication et des relations avec les institutions, Andriamatoa Andriamandavy Fito Rina. Ministre ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy na ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Ramatoa Naharimamy Lucien Irma. Ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena na ministre de la jeunesse et des sports, Andriamatoa Faratina Tsiwara Eugène. Secrétaire am-panjakana eo anivon'ny ministère fiarovam-pirenena miadidiny gendarmerie-pirenena na secrétariat d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie nationale, général de division Randriamanarina Jean-Christophe. Andiny faharoa, foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Natao teto Antananarivo ny 1 Jiona 2024 nosy niavin'Andriamatoa Rajonary Mampianina Hery Martial sy ny Premier ministre sady lehibe gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian.